Mahoraka ny ao Antananarivo renivohitra ao fa mangataka ny fialan'ny ben'ny tanàna ireo rehetra amin'izao ankehitriny izao ary nisy moa ny diabe izay nataon'izy ireo tao anatin'izay fangatahana izay hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raharaha fangatahana ny fametrahampialana ny ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao no tena mimpanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny mahakasika ny raharaha mamravatomanga sy ny mpamory fiaramanidina izay nitondra azy ireo no nanehony Andriamatoa Harira Kotomanga hevitra tao anatin'izay raharaha izay hatrany. Ireo fahadisoana goavana efatra izay nataon'ireo mpamory ilay fiaramanidina nitondra anintsay Kristian sy mamravatomanga araky ny volazany hatrany. Ny ainga tsy nanana plan de vol, ny ainga tsy nanana autorisation de vol, ny ainga tsy nanana autorisation de décollage ary ny ainga tsy nandefa transpondeur. Raha ireo fahadisoana ireo no raisina dia efa tsy mahazo manidina intsony mandrakizay ireo mpamory nitondra fiaramanidina niditra tao amin'ny nosy Maurice ireo. Tena fahadisoana goavana izany araky ny voalazany na dia te hampandositr'olona tahaka ninona aza fa mba tokony hitsinjo ilay vody andro merika ihany ao anatin'ny asa eo amin'ny resaka famorina fiaramanidina izay. Raha toa mantsy mivoaka ny sazy raisam-pirenena dia tena tsy mahazo misidina intsony ireo mpamory fiaramanidina ireo satria nandika lalàna izay mifehy an'izay sidina fiaramanidina izay. Mpandraharahan'ny fonja indray miandry ny fanatanterahany maramaritra iraisana vao miverina miasa izy ireo. Manaiky ny fitondram-panjakana atao anatin'ny fampidiniana fa rariny sitsiny ny fitakiana ary hanampy fa mbola tsy azo tanteraka amin'izao fotoana izao noho ny potsipotsy ny ara-teknika sy araboly. Ho tanterahana aoriny concertation nationale araky ny tatitry ny SPAPM izany rehetra izany. Milaza ny SPAPM fa nisy fitadiavana vahaolana ka nanaiky ny maramaritra ny iraisana naroso ny filoha, Premier Ministra, Ministry ny fitsarana izy ireo ka miandry ny fahatanteran'izay vao miverina amin'ny asa araky ny tapaky ny mpandraharahan'ny fonja tao anatin'ny fivorimbe izay nataon'izy ireo hatrany. Azo lazaina izay fa mitokona ihany koa ny sehatry ny fandraharahan'ny fonja manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao. Tsy izy ireo rery nefa no ahitana an'izay fitokonana izay fa hita amin'ny sehatra hafa ihany koa izay resaka fitokonana izay amin'izao ankehitriny izao. Aingane mba voavaha io olana io mba hialana amin'izay fitokonana izay miverimberina etsiro izay fa tokony efa hiroso amin'ny tena fampandrosoana amin'izay sika amin'izao fotoana izao ary izay raha teo no tokony matimatesany rehetra ao anatin'izao dinidinika ny fampandrosoana sy ady amin'ny fanavoazana ho an'ny taranaka mampara sy ho an'ny firenena izao. Ben'ny tanàna ny antsiranana indray tao amin'ny commune de GASY natao ny fifidianana ireo bureau maharitra hitarika ny rafitra. Nitontosaina tamin'ny 3 Oktobra 2024 tao amin'ny bureau commune de GASY ny fifidianana ireo bureau maharitra hitarika ny rafitra eo anivon'ny commune. Ity no antso voalohany ho an'ireo mpanolotsaina lany nandritra ny fifidianana ny ben'ny tanàna farany teo iny. Folo volana taty aorina vao nipetraka ara-dalàna ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina noho ny olana ara-politika teo aloha. Mpanolotsaina 30 no nandray anjara tamin'ny fifidianana. Araky ny fanazavany Jean Christian Ravelo Miango izay filohan'ny filankevim-panjakana munisipaly dia ho tanterahana haingana araky izay azo atao ny asa rehetra hanarenana sy hampandrosoana ny tanàna. Tsy misy fotoana ho very intsony mila miroso amin'ny asa isika hoy ny nambarany hatrany. Midika izany fa asa fatsikabaro ny any commune de GASY amin'izao fotoana izao taorian'ny fiverenany ben'ny tanànan'izy ireo izay voaroroa ara-politika farany teo iny satria niala tsy tao an-toerana ny ben'ny tanànan'izy ireo vantany vao noenjehana amin'ny resaka politika izay ka izao ny tena ny vao niverina ao an-toerana ao nandray ny andraiky sy ny asany amin'ny maha ben'ny tanànany de GASY azy amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'izay raharaha ben'ny tanàna izay hatrany
fantatra amin'izao fotoana izao fa tena mitokona ihany koa ireo andian'olona maromaro ao Antananarivo renivohitra ao izay mihirahira mangataka ny fametrahampialany bentanan'izy ireo amin'izao ankehitriny izao satria nandritra ireny tolona sy fihetsiketsehana izay nafanadiana tao Antananarivo renivohitra ireny dia efa nandeha foana izay resaka amin'ilay hoe fampitsaharana ny bentanana amin'ny asany ary mandeha ihany koa ny resaka etsero amin'ilay hoe bentanana tsy lanim-bahoaka kory io hoy ny sasany manoloana an'izay bentanana ao Antananarivo renivohitra izay tena leo anireo rehetra izay mipentipentina ny antoko TGV sy ny Irmara ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao raha izay fanehoan-kevitra sy ny fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo zay profony izany izao ity fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo ity ny amin'ny fangatahana ny fametrahampialana ny bentanana izay voafidy tao Antananarivo renivohitra tao tonga teny amin'ny lampantanana Analakely vao maraina ny fikambanana hetsika ny olom-pirenena eny ambany tanàna na hope ami nitaky ny fialan'ny bentanana Harilala Ramanantsoa tsy ho bentanana ny Antananarivo renivohitra nisy ny resaka ny fanaovan'ny solotenan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune tsy afaka nanatrika an'izay dinidinika ny fanaovan'izy ireo zay mo ny mpanao gazety tao an-toerana tao fa araky ny zavatra hita amin'izao fotoana izao dia tena mirohatra tsy misy toazy ireo fikambanana olom-pirenena ambany tanàna ao Antananarivo renivohitra ao ny amin'izay hoe fangatahana fametrahampialana ny Ramatoa Harilala Ramanantsoa tsy ho bentanan'izy ireo izay intsony raha izany fihetsiketsehana izay ataon'ny vahoaka izany mo zany no tsy misy ny valiny dia asa angambany izay mety hiafarany izay asa raha hanohy izay fihetsiketsehana izay hatrany izy ireo raha toaka minia tsy mametra-pialana ity bentanana ity asa raha hilavolefina ihany izy ireo ny farany amin'izay hoe fangatahana fametrahampialana ny bentanana izay voafidy tao Antananarivo renivohitra ity hatrany midika izany fa mbola mifamafao ny toedra raha ny toeranany amin'izao fotoana izao ny amin'ny mahakasika an'izay ny fangatahana ny fametrahampialana ny bentanana ny Antananarivo renivohitra izay ny amin'ny mahakasika any ilay IST amin'ny tsy fahafahana mivoaka ny sistan'ny Madagasikara ny amin'ny Ramatoa Saondrarmalala Marie Michel raha nandray fitenenina nandritra ny famindram-pitantanana taminy sy ny ministra vaovao teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nilaza mbola vonina hiara-iasa amin'ny ministra amin'izao ihany koa Saondrarmalala Marie Michel na misy aza ny tsy fitovian-kevitra marihina fa anisany namoahana didy izay tsy fahafahana mivoaka ny Madagasikara ny ministra Teoloha no sady député ny Fianarantsoa Saondrarmalala Marie Michel tsy manana eritreritra hivoaka ny Madagasikara ny tenako araky ny voalazany hatrany taorian'izay famoahana ny didy amin'ny tsy fahafahan'izy ireo mivoaka ny sistan'ny Madagasikara izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa